Mbola saika nivoaka andresy hatrany aloha zany ireo ekipa lehibe ao anatin'ity fiadina ny tompontakan'ny ligue Analamanga ity fa antosaina omaly ihany koa teny amin'ny kianjan'ny Carion ny ilalao famarana fiadina ny tompontakan'ny ligue Analamanga teo amin'ny skady vétéran sy ny super vétéran izany tao ampilalovanà 13 ka voaositra ho tompondaka ny SGDM rehefa nandresy ny Institut Pasteur tamin'ny isa arainy ohatra ho an'ny skady vétéran io. Ho an'ny super vétéran kosa dia ny ASVF nandresy ny asut tamin'ny isa arainy ohatra roa taona misisy zany zay dia ny ASVF hatrany no tompondaka amin'ity baolina kitra skady zokon'ity ho an'ny super vétéran. Fa ho an'ny skady zandrany kosa indray izy dia ho an'ny baolina kitra izay ihany mazava ho azy dia nanarotana ny fandalovan'ny ekipan'ny Saint-Michel United izay niatrika fifanitsanana ny savaranandro ny fivedinany ambaran'ny Afrika izany Confédération africaine ny farany herinandro teo nanarotana ekipan'ny Dragon FC nanaovana lalao ara-piralaina tamin'ity ekipa ity zany sy ny alohan'ny nandehanan'ody ny atalata lasa teo ansaraka atsala atelmo ny rotota nandritra izay lalao izay. Ny alohan'ny nandehanany nody ny talata teo dia nanao lalao ara-piralaina tamin'ny ekipan'ny Dragon FC miakanjo maitso amin'ny sary ny ekipan'ny Saint-Michel United avy aty Segel. Tamin'izany indrindra no nitazonany ireto zandrikely malagasy ireto ao amin'ny skady Ligue 2 eto Analamanga ireto atsala 3-0 ity ekipan'ny tompony amboarany Nosy Segel ity. Vao nanomboka 2 minitra nefa ny lalao dia efa nanokatra nisa ho an'ny vahiny Darwin. Mbola ity lohalarany Saint-Michel United ity ihany koa no napiditra ny baolina faharoa ho an'ny ekipany teo amin'ny minitra 17. Nanomboka teo dia taitra ny mpilalao ny Dragon FC ka napiditra baolina roa ny sesy tamin'ny alalan'ny tolotra Landry teo amin'ny minitra 2:20 sy 2:30. Marina fa ireo mpilalao fiandry no nalahatra ny mpanazatra ny Saint-Michel United teo amin'ny fizaram-potoana voalohany. No ny fahitany ny vokatra teny amin'ny slaitra be nefa dia voatery napiditra ireo mpilalao tompo-toerana ny lalao tetsy Mahamasina ny sabotsy 15 febroary lasa teo ny mpanazatra. Voatoatry ny mpilalao ny Dragon FC hatramin'ny farany nefa ireto mpilalao tompo-toerana ireto satria taorian'ny baolina fahatelo tafiditry ny vahiny tamin'ny alalan'ny Koka dia nasahala ny isa ho an'ny malagasy Ipadio. Tokony ho maro aza ny baolina tafiditry ny lohalaran'ny Dragon FC teo amin'ny fizaram-potoana faharoa ity saingy mbola hita ihany ny traikefa nanana ny mpiandro saton-kazon'ny Saint-Michel United. Raha fahitana io vokatra io dia tokony andeha hijery akaiky ny fomba filalaon'ireny mpilalao zandriny any amin'ny skady ambany ireny ny tompotra ndraiky ny kitra malagasy fa tsy ho variana amin'ireo mpilalao kalaza hatrany. Tsara ho fantarin'ny mpakafy fa saika mbola latsaky ny 20 taona avokoa ny mpilalao ny FC Dragon.